dia mahafinaritra reny satria teo amin'ny fatelopolo taonany Jesosy Kristy no nandray ny asany, nandray ny fanompona zay natolotr'Andriamanitra azy nandeha mitondry tamin'izao tontolo izao ary azo iverina hoe tao anatiny izay telopolo taona zay takany tanilefitra Jesosy Kristy raha niomana dia tanilefitra efapolo andro alina dia vita ny fiomanana laza. Jesosy nandeha ny fanomponany vita ny fanomarana fanamboarana fanefena ny fiangonan'ny espérance Jésus ary dia miantso ny tompo amin'izao telopolo taona manaraka izao mba ho vavonolona ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ny volona izay nametrahana antsika ary ny fotoana fahatelo avana izay mifandray amin'izay any dia mamarana ny jobily nanompoana ny tombo ny pasteur Masoa izay anisan'ny nampiasain'Andriamanitra nampijoroana ny fiangonan'ny Sergity fa tsy diso ny fitadidiako dia sinona tany amay no nandiniana hoe raisina fiarahavavaka hoe zany Sergy zany satria ary tena nafana ny adivitra satria fiarahavavaka voalohany taty-amin'ny Ile de France ny Sergy tamin'izay fotoana izay telopolo taona lasa zay ary pasteur Ramonaso no niantoka hoe izahay no ikarakara ny fiangonana io anao izay atonga azy tena fiangonana FPMA, fiangonana izay fantatry ny firaisany protestanta malagasy ary soran'Andriamanitra fa tanteraka zany ary mandroso ny fiangonan'ny Sergy. Araka ny voalaza teo anio tiavana no alady voalohany amin'ny adivento fotoana iomanantsika hitsena ilay mpanjaka ary ny teny izay voalahatra hidiniantsika amin'izany dia efa novakina teo indrindra fa ny filazantsarany ny lohahevitra izay apetraka amin'izao an'izao ihany teny amin'ny fanantenana kristiana. Nahoana no resaka fanantenana satria misy toe-javatra izay toa manahirana, misy toe-javatra izay mampanahy ary dia manontaniana maro hoe aiza ny hafarana, inona no anjoantsika ireto ary eo indrindra no mipetraka ny fanantenana kristianina izay entin'izao adivento voalohany izao ho antsika iavana. Ny zavatra mampihoetika fanontaniana maro dia zao hoe amin'ity
amin'izareo fiaviny zany sy mitoejavatra iainantsika amin'izao fotoana izao. Zao no hitantsika ao amin'ny 5:30 tamin'ny teny izay nivakiana teo hoe ary isy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana ary ety ambonin'ny tany dia isy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverizan-kevitra noho ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany ka horeraka ny fonony maro noho ny fatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Zany no lazain'ny tompo zany eto hoe horeraka ny fon'ny olona isy tahotra ary mbola ampino hoe fa iozongozona ny herin'ny lanitra. Any amin'ny filazantsara ny marika dia efa nadela zay hoe fa amin'izany andro izany raha afaka izany fahoriana izany ny masoandro ho amazinina ary ny volana tsy haneho fahazavana intsony ary ny kintana iraraka. Zany ny zavatra misy ary moa tsy zany ve no zavatra hitantsika koa amin'izao fotoana izao ny toejavatra iainantsika revana ny fahaverizan-kevitra ny tahotra ny amin'ny ho avy ary tao anatin'ny roataona zay miova tsy toy ny taloha intsony ny fiainany zanak'olombelona fa misy teritery isan-karazany ary mipetraka amin'ny fanontaniana hoe anahoana ity zao tontolo zao ty, andeha ho aiza ity zao tontolo zao ty ary eo ilay fanantenana kristianina no misy dikany lehibe. Misy fanantenana ny amin'ny ho avy ve ny kristianina sa manaraka ny onjan'izao tontolo izao fotsiny, ny onjam-piainana eto amin'izao tontolo izao. Ny fanontaniana apetraka riavana amin'ny teny tahaka itony dia zao hoe avy aiza ireo fahaverizan-kevitra, avy aiza ny fahoriana raha iraraka ny kintana, raha ho maizina ny lanitra ary tsy haneho fahazavana intsony na tsy hahita fahazavana intsony ny etỳ an-tany. Avy aiza izany? Dia maro ny mpandinika rehefa na mamaly hoe manana anjara lehibe amin'izany ny zanak'olombelona, mandray anjara amin'ny fiteram-pahoriana eto amin'izao tontolo izao, mandray anjara amin'ny fahatongavany fahaverizan-kevitra eto amin'izao tontolo izao eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ary inona no mahatonga izany dia mihetsaketraky ny faratsian'ny olona, ny fitiavam-bola sy ny fitiavam-pahefana izay ananan'ny olona tsy manana fanantenana, tsy manantena na inona afa-tsy ny fiainana eto amin'izao tontolo izao izy, ary dia tsy mampanimina azy tsy mampatahotra azy ny anjakazaka sy anatanteraka izay iriny mba hahatonga azy entiny fiainany amin'ity zao tontolo izao ty, ary hahatonga azy irery tsy mila ny hafa mba hampety ny fiainany. Hoy ny mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe
ny izao tontolo izao zay ao anatin'ny fahotana anjakan'ny fahotana izao tontolo izao anjakan'ny fitiavatena sy ny aran-tsim-panaly avany dia tsy hijanona amin'izany hitrakitraka azahoany ny fahefana sy azahoany ny zavatra rehetra ho azy hito amin'izao tontolo izao ary izany no ampandroso ny fahoriana ny fitaovam-piadiana hoe mpandinika maro izay ananan'ireo firenendehibe raha samy mampiasa anazy hifamelezana dia ho levina izao tontolo izao ary ho ilay mpanolon'Andriamanitra ray hoe mety ny aksa zay iodikodinany tany amin'ny masoandro mety hiova mihitsy ka mety lasa irimorimo makany amin'ny masoandro ny tany na irimorimo makany amin'ny antson'ny mpandinika hoe trou-noir ary dia levina tanteraka izao tontolo izao zany ny faratsian'ny olombelona rehefa ary tsy misy fetrany miaratsiana ateraky ny fitiavam-bola ny fitiavam-pahefana izay ataon'ny olona hito amin'izao tontolo izao ary ratsy ateraky reny rehetrareny no mahatonga ny fahoriana sy ny adi-tsaina sy ny tebotebo amin'ny olona maro samihafa amin'ireo firenena maro samihafa ety amin'izao tontolo izao fa na dia izany aza nefa ny havany dia tsy ny olombelona ny tompony teny farany ny amin'ity izao tontolo izao ty hitantsika Andriamanitra hatrany am-boalohany ilay Andriamanitra nampisy nahary an'izao tontolo izao dia tsy mitsahatra miaraka ny zavaboary izy izay te animba ny zavaboary ny zavaboary tonga Andriamanitra namonjy tonga Andriamanitra nandrava ny fikasana ratsy ny zavaboary hitantsika izany tamin'ny andron'ny Noa na tonga ny safotrano fa ilay ireo antsony hoe zanak'Andriamanitra nahita ny tsara tarehan'ny zanak'ilay vavan'ny olona dia nahaka vady azy ireo tantara mahavariana zany fa zao tia anina simba ny zavaboarin'Andriamanitra ary dia misakanan'Andriamanitra tamin'ny lalan'ny safotrano zany raha tonga ny Sodoma sy Gomora ny havany izay namadika ny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainatokantrano dia levonin'Andriamanitra zany ary tsy ny olombelona velively no tompony teny farany amin'ity izao tontolo izao ty fa Andriamanitra no nampisy azy ary Andriamanitra no ampitsahatra koa ny fisiny amin'ny fotoana izay voatendriny ary eo ny fanontaniana mipetraka rehefa hoe inona zany ny tiany tompo ambara amin'ny reny zavatra lazainy mikasika ny masoandro sy ny volana sy ny kintana ireny inona no tiany Jesosy lazainy ny volana ny masoandro ny kintana dia misy asa
nampanaovan'andriamanitra nyreny ko ny voalohany a voalaza ny mpanao salamy dia ny anehoana ny voninahiny any lanitra mitory ny voninahitry'andriamanitra fa anehoana koa ny fitiavany ny voninahiny sy ny fitiavany anasoavana ny zanak'olombelona mba ampitiny fiainana eto amin'izao tontolo izao ary reheto no andrefesana ny tantara ny tiany tompo ambara zany ho avy ny fotoana zay tsy andeharaka zay nanaovan'andriamanitra azy itsony ny zavatra no ary tapitra treo na ny tantara na ny lanitra mitory ny voninahitr'andriamanitra fa andriamanitra ny ampisoany voninahiny mivantana amin'ity zao tontolo zao ty zany no fanantenan'ny kristianina miandry an'ilay Jesosy mpanjaka ry amany ho avy ny tompo amin'nykeriny andriamanitra tsy toa andriamanitra nahary an'izao tontolo izao zay averintsika amin'ny fanekipinontsika izany alahady mino an'andriamanitra ray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany eo ampelantanany ny fahefana ritra ry izy tompony teny farany ny amin'ny hoaviny tazao tontolo sao ty ry amany na iza etraketraka na iza hevitra ny tenany manana fahefana na iza hevitra fa manana ny hery rehetra dia rivotra fotsiny eo anatrehan'andriamanitra irehetrarehetra reny ny afatry ny tompo ho an'izay mimsy manantena azy kory amany dia tandremo ny fonaroa izy tandremo ny fonaroa sao resarany fiaina zao fiainany zao betsaka tokoa ny zavatra mety miteraka fanahina fa apetrao amin'ny Jesosy Kristy ny fanahintsika rehetra eto no tsara resahana ny anjobily fahatilipolo taona zao ry amany mandra-pahatonga ny Jesosy Kristy inona no tia vaovao iainany fiangonana rehetra inona no ataontsika amin'ny afatra avy amin'ny teny amin'ny adivreny voalohany io inona no ataontsika kolokoloana ny fanantenana atao anatintsika indrasana ilay Jesosy Kristy mpanjaka miafatra ny antsika tezao hoe efa nahazo maray foana ianao fa manamiza manampoana hoy ny teny efa kaiky ny fanavotana manareo izy tenana koa zay mila tsaroban'ny kristianina ny famonjena sy ny fanavotana inona mahasamby hafa andreo ny famonjena dia ny nampiavaran'andriamanitra antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy raha tafiditra tao trano zakay izy Jesosy dia hoy izy hoe anio tonga amin'ity trano ity ny famonjena olona nailikiky mpiarambelona olona zay tsy misy azany teo amin'ny mpiaramonina fa olona mpanota raisiny tompo na firanelona ary dia fitafevana tamin'andriamanitra zay le
fanafanantsika tamin'ny herin'ny ratsy rehetra ny herin'ny satana ny itrakitraka izao tontolo izao no zavatra maro samihafa zay managitsagitsa fiainana kristianina efa kaiky fanavotana tsika filona sy fiainana izany no anehoana ny fanantenana kristianina ary mahatonga ny mino tsy atahatra hanome ho an'Andriamanitra, atonga ny mino tsy atahatra ny anasoa ny hafa, atonga ny mino tena ho vavolombelona itao izao tontolo izao ary dia maharatsy ny mpanohitra. Ary izany no niantsoan'Andriamanitra antsika rehefa dia sotran'ny tompo afaka mankalaza izany amin'izao fotoana izay atserovantsika koa ny mpanompoka izay anisan'ny mampiasain'Andriamanitra mba ampizoro izao fiangonana izao. Ny tompo anelevana anao anatintsika azany fanantenana an'Andriamanitra ny tompony teny farany amin'ny zavatra rehetra, anao anatintsika ny finoana fa Jesosy Kristy no mpanjaka, fa tsy izay hevitra milanevitra ny tiana ny manam-pahefana tsy hitany masontsika fa amin'ny Jesosy ny fahefana any an-danitra sy ty-antany ary izay mino azy no aritra mandrakizay. Ny tompo anelevana amin'ny antsika ny fanahy masina mba androsontsika tokoa amin'izany fanantenana zany, azahoantsika miaina sy mivelona amin'izany amin'ny alalan'ny fanompoantsika azy amin'ny fifaliana, amin'ny alalan'ny azahoantsika manome mahery-fonany satria nahazo mahery-fonantsika tena Andriamanitra rehetra voninahitra erantsana izy. Reso ny fahasoavana Jesosy Kristy tompo